fanatsarana ny taranaka kisoa eto Madagasikara sy ampiakarana ny tapamokarana eo amin'ny seapirina io dia nisy ny fizarana zanaka kisoa fakana taranaka miisa 200 landrasy sy largewette izay mahavita miteraka hatrany amin'ny 12. Nataon'ny ministeran'ny fambolena sy ny fiompiana ronjono ho an'ny mpiompy kisoa matianina tamin'ny alalan'ny foibe mpitondrana manohana ny famokarana ara-piompiana. Faritra dimy teto Madagasikara no nizarana izany dia hitasy Analamanga, Bonglava, Vakina Karatra ary Menabe. Ny 270 tamin'ireo teto amin'ny faritra Analamanga. Isan'ny sitraka izany ny teny amin'ny fokotanina Talata, commune Ampanefy, district Anatsimondrano, izay nozaraina ny 2 novambra 2024 lasa teo. Sao etsika tanterahana zao dia etsika tanterahany eo anivon'ny ministeran'ny fambolena fiompiana ary ny jono amin'ny alalan'ny direction ny appui à la production animale izay sahan'ny sampandraraha mikasika amin'ny fanatsarana taranaka amin'ny biby fiompy. Marina moa fa faritra 5 no zaraina an'ilay géniteur Analamanga, Itasy, Bonglava, Menabe, Vakina Karatra. Ny tanjona amin'izany moa dia ny anatratrarana ny 60 000 géniteurs porcins izay ao anatin'ny contrat programme-ny MAEP ao amin'ny sehatry ny fiompiana. Nisy ny fanaovan-tsonia izay teo amin'ny direction ny appui à la production animale sy ny DRAEP-ny Analamanga sy ny mpiompy mpitsitraka ny Analamanga izay fanaovan-tsony fanarahana tao anatin'ilay cahier de charge hoe rehefa miteraka le géniteur namena teo dia ny ray apahatelony iny homena mpitsitraka hafa. Ireo teknisianina avy eo amin'ny foibe paritry ny fambolena sy ny fiompiana ronjono izay manakaiky ny mpiompy eny fotony no mijery sy misafidy ireo tokony hisitraka ireo zana-kisoa fakana taranaka ireo. Dia mpiompy manana traikefa amin'ny fiompiana kisoa niompy nandritry ny fotoana ela ary manana fahafana hikarakara ireo zanaka-kisoa ireo. Izay mpiompy madinika ety amin'ny fokotanina Ambotsoa, commune Ampanefy dia misaotra betsaka ny ministera nameme anay izao zanaka kisoa izao dia mahafapo anay tantsaha madinika azy koa ilay izy satria izay zany izao miompy dia ho aparitaka ho an'ny vahoaka madinika toa anay manerana ny nosy ilay izy dia misaotra betsaka sy makasitraka anareo tokoa. Misaotra betsaka ny mahay nanotosana izao zavatra izao. Ny karazan'ilay kisoa anay indray zany izao dia tena tsara satria sady avo no lava vatana no manaranaka maro dia maro. Dia miakina amin'ny mpiompy tsirairay koa moa zany no mahatsara sy maharatsy an'io dia izay moa zany vonona ny ompy dia hiezaka mafy dia mafy hikarakara anazy. Ho toy ny hetsika efa natao tamin'ny faran'ny taona 2024 moa izao hetsika izao.